dia faly miaravantsika indray ny amin'izao fotoana izao anaraka ny fampianarana larana fahasivitsika izay mitondra ny lohateny hoe moa zany lova ny lohateny ohatra ny tsitako eto indray ny lohateny izany lohateny io hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsiny atsisy kosa an'io noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny dity folo ny jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose pitsikely lalàna amin'ny Mose kely dia am'izay zany mitohy tsara mihitsy ny izy dia miaraka ireo teny ireo zany miaraka kely an'izay ka andaontsika aloha hiary hivavaka indray ary anaraka an'izany teny izany satria tsara dia tsara mihitsy ny lohatenin'ny fampianarana indrindra ho an'reto mpitandrina dity folo reto satria dia tena hitantsika efa tena fa mpanota daholo le mpitandrina dity folo izay no mahatonga le mpitondra fihevana amin'ny teny hoe mpanota satria le Andriamanitra nampitandrina azy ny mihitsy nefa tsy izy dia nampianatra zavatra tsy marina mahatonga ny olona mpanota izany ny profo Andriamanitra mpampanota io arahany zareo io engany mba ho tonga saina amin'izay nareo teny izy engany mba ho tonga saina amin'izay nareo omarantsika amin'ny fotoana izay iarahantsika eto indray zany amin'ny fampianarana androany moa zany dia nilarana fahasivy izay mitondra ny lohateny hoe noravan'Andriamanitra Abrahama mihitsy ny dity folony jiosy sy ny lalàna amin'ny Mose hoe Mosesy moa zany amin'ny olana hoe Moïse ozy ny katolika romanina zany inona zany natonga an'io Andriamanitra io nandrava an'io zany tena marina fa inona le niravainy aloha dia niravainy dia io dity folo io mihitsy fa ao alefantsika eto aloha ny fanamporofona indray aloha zany hoe ny tena nandravan'io dity folo sy lalàna Mose io dia tena io Andriamanitra Abrahama io mihitsy ny nandravan'io fa tsy ny zanany zany nandravan'io voalohany fa lay dadany mihitsy ny nandravan'io dia le Andriamanitra Abrahama izay ntsona mianarana hoe Yahva izy mihitsy ny nandravan'io ary androany zany Eliady hanaporofo ao aminareo ampitiavana be mihitsy ny hoe izy ny nandravan'io zany hoe tsy mety tsony zany mitandrina an'io dikan'izay fa dalàna indray raha mbola hitandrina indray no ty zavatra efa niravamy ho tandremanao indray andao olo jerevantsika izy iny aloha ny antony nandravany anazy aloha satria dia menemenantsika le teny hoe tia ny teny mandravana azy azakazakitsika aloha zany any amin'iza moa zany dia azakazantsika any amin'ity teny ity tsika miazakazy Isaia 66:3 Isaia 66:3 ary ny fandriny Eliady ho tonga soa aty amin'ny hiaraka amin'ny Elianareo dia hiarakitsika ho any amin'ny Ehosoa amakivaky iny avakavaky iny tsika hitaingina VSC tsika tsy andeha tonoliko amin'izay le VSC fa tena mety amin'izay izy fa ho avy le izy efa nekeka any zany vaisseau spatial du ciel des cieux eny anaran'izy io fa Eliana namorona zay anarana zay ny ambassadeur-ny Ehosoa zany anaran'olombelona io fa tsy izay ny tena anarana eny amin'eny fa izay ny mety aminareo zay dia valeo tao satria mateo anaran'olombelona foron'olombelona dia izay no naovantsika le anarana zany hoe VSCC vaisseau spatial du ciel des cieux zay iny ny mitondra ny zedaritetra ny zanaky ny avy indrindra ho any amin'ny lanity ny lanitra any ay mahafinaritra be mihitsy Isaia 66:3 indimy pafeko moa rehefa avy eo so dia misy toy io dia ny 4 rehefa avy eo izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona aty misy omby natao fanatitra taloha tany ka raha misy mamono omby izy dada Iava dia mitovy amin'ny mamono olona eo mazava zany fa tsy mety tsony zany ny fitandremana dity folo sy lalàna Mose zay le izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka ny vozona alika nefa nysoatra masina raha miteny taty amin'ny androny Ehosoa ny ivelany ny alika keto nefa zany dia mitovy amin'ny mamolaka vozona alika tena tsy tian'Andriamanitra tsony na tsy tian'le Eloheny Israely tsony tamin'izany fotoana zany tsy tiany zany Elohe zany tsony ty resaka fisononana ity ty fanatitra ity zany ao amin'ny andininy manaraka indray izay manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa izy koa zany manao fanatitra tondra ondry io ndro mantsy ny famafana fahotana taloha fanaovana fanatitra dia mitovy mamolaka vozona alika
raha mitondra fanatitra ho anina kosa ianao a dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Tapina avetrahany lalana dika zany fa kisoa zany ange zava-doza amina tambo mihitsy zany raha mizanak'Israely resany. Tsy azo atao mihitsy mikitikitika kisoa zany. Zany mahatonga ny sabatista rehetra matahotra ny kisoa satria io le atahoran'izy ireo le hoe raha misy mikitikitika kisoa amin'ny Isaia 60 mizika ohatran'ny 66 any indra zy diso le hoe le mahina rakisoa le hoe leo anatin'ny tanimboly dia mihina rakisoa sy ohatran'izay izy ohatran'izay tsy tadidiko tsara izy 66-17 angambany izy iny ry rova Isaia 66-16-17 iny moa le ampitahoran'izy ireo le olombelona mihitsy matahotra daholo ny olombelona rehetra tratrarita aza miditra amin'izany tsony efa etelia aza miditra amin'izany tsyo tsisy nina fantatry reny eo nangely aza zay. Fa rehefa manao fanatitra kosa ianao zay teny dada Eva dia ohatra mitondra rakisoa ianao ary zay mandoro didika azy manompofonao fanatitra fahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy tena mitovy amin'ny manompo sampy mihitsy ianao zy dada Eva. Mazava ho azy zany fa tena ny rahavany dada Eva eto ny fisoroana. Inona ny atao hoe fisoroanana? Atria metraka fantenintsika hoe maninona ity soratra ity e? Fisoroanana io ao anatin'ny lalàna Mose ary toko sy andininy anankiray io. Izany hoe hitatsika eto fa nibloke ny dada Eva ny fisoroanana. Ary raha vao niblokeana ny fisoroanana tsy azo atao intsony. Dikan'izay zay rehetra mitandrina didy folo rehetrarehetra dia zao lasa mpanota daholo satria bloke ny fisoroana. Zay manao fisoroana tovy amin'ny mamolaka vozona alika. Zay manao fisoroana tondra ombona ony sy ny karazany tovy amin'ny tondra rakisoa. Zay manao fanatim-pahatsiarovana dia mitovy amin'ny saotra ny sampy. Ary zay mbola manao fanatitra eo dia mitovy amin'ny mamono olona zay mitondra omby. Zava-doza amina tambo mihitsy zany. Nefany ianao raha iaraka amin'Andriamanitra zany ry rova. Roa moa zany vao teniteny eto foana fa rova dia zay zany. Zay fa io tsy miseho sary. Aleo zany teniko hoe dia ianareo totokantrano zany ho anao totokantrano zany dia miteny aminao zany eny dia zao. Zava-doza zany ty zany. Fa io fanatitra io no manala ny fahotana. Zany hoe raha vao tsy misy fanatitra zany ny olona tsy manao fanatitra dia tsy afaka amin'ny fahotana. Noho izany raha iaraka amin'Andriamanitra ianao dia zay manafaka amin'ny fahotana no tadiavinao indrindra fa tsy ny sabata sy ny kisokoro ny fadianao mafy sy ajanao mafy nefa le manafaka anao amin'ny fahotana le tsisy. Zaho ny tena olona tena tsy misaina mihitsy ny tena marina ilay mametraka hoe ny sabata sy ny kisoa ny ambony indrindra. Ohatra mafy loatra ilay tena tsy mafy. Zara zany efa miteny milamina be misy miadana sy mora kely mihitsy. Fa ndonge resantsika ty teny manana problème zany ianao eo anosy loatra dia ataontsika ohatran'izay izy. Misy problème zany ianao eo anosy fitsarana eto Madagasikara zany zay resako zay. Samy manana ny toeram-pitsarany aby nareo zany. Dia eo amin'ny resaka anosiko zany misy mpitsara ao. Mazava ho azy fa rehefa tsy te higadra ianao fa matahotra an'ilay migadra tsy aleo hoe mba manampy tany mpitsara raha mitady hevitra mba hiaonana hihavanana amin'ny mpitsara ohatrany. Na dia tsy afaka mihaona aminy tsy afaka miresaka aminy fa mba aleo mba misy hoe mba raharaha mba anady atao hoe mba tena hiangavy be sy ny karazany eo mba tsy higadra ianao dikazay. Any amin'ny resaka fitsarana tokony fanaovanao raharaha ingina mba tsy higadra ianao fa tsy haiko ny hoe any amin'ny zavatra tsy mifandray amin'izany ianao miazakazaka. Ohatra manana problème be ianao tia ny manaky indrindra mantsy ty sary ty dia izy ianao miazakazaka raha tokony ny ministeran'ny fitsarana miazakazaka mba miteny hoe afao re za tomboko ry mpitsara ary amin'ny ministeran'ny fanaovana baolina ianao no miazakazaka. Izy hoe ny fandraisan'ny baolina amin'izany ianao
ministeran'ny fanatanjahantena no mizakazaka hoe avoty ary ministeran'ny fanatanjahantena. Inona raha iny mpitsaranao am'izany? Ohatra zany io sary ataonao io. Ny lalàna ny fanafana fahotana dia alika tamin'ny boky Levitika toko faha 12. Izany no tokony karoanao ny solution am'izany. Ianao rikatra amin'ny boky ny sabata sy ny boky ny fifadiana kisoa no mihazakazaka ianao. Zany ny divanao mafy ho ampitahoranao ny olombelona sy ny karazana dia gaga tokoa fa dia tena matahotra le olona amin'ny nanaovanareo anazy. Tena hainareo mihitsy manapepempo anazy fa tonga ny fanafana le olona fa nareo mihitsy ny tia ny voapempon'ny tenin'ny Eliam zay mba tonga saina. Fa nanome exemple mazava aleo fampirarahampo tsara. Exemple io toy izay fampiraraha amin'ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina ry. Ny mpiasan'ny ministera amin'ny baolina dia mampijery bolanao mamasina mety ho vitany. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly tsy ho hainy mihitsy zany a. Fa ny manafaka anao amin'ny tribonaly mba tsy higadrana dia pitsana. Ary lalàna zany, famaren'eo am-pelantanana zany, lalàna maneran-tany zany a. Zay le tiako tenenina. Ka hitodika tsikely amin'ny teny dada Iavasy eo soa. Dia ny tany teny dada Iava moa satria izy namoaka an'io didy folo io tamin'izany fotoana zany. Fa ny zanany koa mahafantatra an'izany. Izao le teny. Ao amin'ny boky Levitika toko faha 12 dia misy ny fanafana fahotana indray mandeha isan-taona. Ary ty fanafana fahotana indray mandeha isan-taona dia mitondra ondry ary osy amin'izany fotoana izany. Zay ny lalàna atao. Dia vonoina ireo omby sy ondry sy osy ireo dia rehefa maty ireo dia ny ranon'ireo rehefa nalatsaka dia iny ny famafana ny fahotana ho an'ny zanak'isy ireny zay no mahambony lalàna ny fisorohana io. Io ny ambony indrindra satria io ny mampiavana an'ilay Israelianina amin'io Andriamanitra Abrahama io. Fa tsy ny sabata sy ny kisoa kory no mampiavana amin'Andriamanitra. Fa io lalàna ny fisorohana io no mampiavana amin'Andriamanitra. Ka rehefa mba hiavana amin'Andriamanitra ihany dia aleo io fisorohana io foana ny ketrena mafy ahoana ny anaovana an'ity fisorohana ity. Fa saingy zava-doza na ampidiriny zareo mpiantso Jesosy Jesoana tao anatin'io lalàna ny fisorohana io na ampidiriny tao le Andriamanitra tsy iziny. Tena sampy be mahatsiravina mihitsy. Zava-doza amina tanjo. Sady fandikan-dalàna ny zavatra mahatsiravina. Fiantsina ady amin'ny dada Iava direkta mihitsy. Loza amina tambo mihitsy le izy. Ohatra rehefa tsika le hoe tena zava-doza ty. Ny fisorohana dia tena misy an'io famafana ny fahotana io azany. Araka amin'ny boky aiza moa izy iny? Aiza moa lalàna ny fisorohana? Levitika toko faha 12. Levitika toko faha 12 manomboka amin'ny andininy fahafiry manomboka andininy fahatelo aloha tsy nijery hoe tondra an'ilay ondry sy osy ary omby. Levitika 16:3 ary zao no entiny aroana raha miditra amin'ny fitoerana masina izy vantotrombylahy iray atao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io izy io zay io zany le hoe mitondra vantotrombylahy sy ondry lahy io le ndesantsika teo zany io le Isaia 66:3 io zay. Dia ao amin'ny andininy fahadimy indray mbola misy fitondrana osy indray eto. Andininy fahadimy ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa hatao fanatitra noho ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Io zany fa sady misy omby misy ondry misy osy atao fanatitra noho ny ota mivandravandra be amintsika io andininy fahadimy fanatitra noho ny ota hoe hitanareo amin'izany hoe tena mazava be ny teniny Elia. Tena mazava be, tena fanavotana nge zao taon'ny Elia azy. Tena fanavotana tsisy taky ty. Sambatra be nareo olombelona hitan'ny Elia. Naniry mba hahita an'izao mihitsy ny olona fa saingy tsy nahita izy fa zao nareo zao vao nahita azy. Saingy fifarana ny tantaranareo vao hita izy. Tsy mampaninina zany fa tamin'ny andronao nahitana ny famonjena tokony hifara ianao. Dia ity fanaovana ity fanatitra ondry osy omby dia ondry dia osy tia fanafana fahotana ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona io
ao amin'ny andininy telo amby telopolo efatra amby telopolo avy hatrantsika zany. Lovaka itsika amin'ny andininy fahatelo amby telopolo nanomboantsika ny azy 33 dia ny 34. Dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy sy ny ho an'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ary ny mpisorona ary ny olona rehetra amin'ny fiangonana, ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona ahafahany amin'ny fahotany. Important io ny ambony indrindra zany lalàna ny fisorohana, satria Andriamanitra efa namoaka dito hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 5:5 sy ny 2. Isaia 59:22. Endro ny tanany avatsy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary. Fa ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Raha izay ten'Andriamanitra zany dia Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Isaia 59:22 zay. Tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Dia mba hahafahanao hoenon'Andriamanitra zany dia aleo zany afaka amin'ilay fahotana, satria ilay fahotana mampiafina ny tavany. Inona zany ny solution tsy hampiafina ny tavany? Dia tsy any amin'ny sabata, tsy any amin'ny kisoa, fa any amin'ny fanafana ny fahotana. Inona ny solution amin'izay? Dala manao fanatitra ianao. Zay zany le solution hoe dala manao fanatitra, misy an'ilay fanafana fahotana indray mandeha isan-taona, tsy ny sabata akory mahafaka ny fahotana, ary tsy resaka ampafolo-karena akory mahafaka ny fahotana, ary tsy ny fivadiana kisoa akory mahafaka ny fahotana. Tsy zany mihitsy fa ny fanafana fahotana dia ity fanatitra isan-taona ity, fanaterana omby ondry osy, zay ny fanafana fahotana. Diso adresy daholo zay nitanana sabata sy ny fadiko soa hatramin'izay fa any amin'ny tsy izy daholo nareo no nandeha, voany dia voly tsaratsara daholo nareo, ary tena voany tsaratsara mihitsy nareo. Orso izy tanteraka raha ny amin'ny baka zany dia tena ary raha nanao maîtrise anao ka nanao mémoire dia trany trany efa leo be ny jury, nivonivona daholo ny jury sady tena ho inona ary ty. Ohatr'izany io nataona io. Ny fanafahana ny fahotana ny important satria io Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanoka. Ka na nitandrina sabata sy ny fadiko soto ianao rehefa tsy afaka ny fahotanao tsy mihaino izy. Zany natao hoe tena fausse route, tena fausse route mihitsy ny direction any tsy izy mihitsy ianao tena izy. Izao ny zava-misy amin'izay ary. Raha ny sary nandeha dia amin'ny boky Levitikosy hoe atero ny fanatitra ao afaka ny fahotana nareo. Inona nataony dada Iava? Bloqué dada Iava ny fanatitra. Isaia 66:3 teo. Inona ny antony? Satria izy efa nampitandrina fa tsy nety ny haino ny zanak'Israely. Satria izy efa niteny fa tsy nety ny raharaha mihitsy ny zanak'Israely. Farany tapahany amin'izay ny fifandraisana taminy tsy navelananao fanatitra intsony. Izany hoe ny bloqué an'io didi folo io voalohany, nampijanona an'io avy hatrany, dia dada Iava tamin'ny alalan'ny nampitsarany fanatitra tsy azo atao itsory. Izany hoe tapaka hatreo ny fifandraisan'ny dada Iava tamin'ny zanak'Israely. Ny hafa firenena moa zany dia tena tsisy tsy mifandray amin'ny intsony. Zava-doza indray natao ny hafa firenena. Lasa indray ny batainy io tenin'Andriamanitra io. Jereo inge dia dalan'ny hafa firenena ty. Nalainy indray ilay tenin'Andriamanitra nampidiriny tao indray Jesosy eo amin'ny bokin'ny Levitikosy 16. Orova zava-doza amina tano. Inony ty? Ory hafa firenena, inony ty nataonareo? Ry mpitondra fivavahana, iza ny nampanao anareo an'izao sary zao? Dada Iava no bloqué ilay izy. Enareo napiditra anazy tao. Solonareo an'ilay Jesosy ilay Levitikosy 20:20. Iza ny nampanao anareo an'ity? Dia valy teny, dia voly nanao an'izany, nampanao anareo an'izany, dia ny daholo. Tatrany aoka itsika vavaka dia amenina daholo izy ny olona tao. Ay zava-doza nampanaovana anareo tao tena izy anie. Ore olona tsy takatra ve zany teny zany?
matoka fa takatao mihitsy ny lesy aty zao le izy ary raha ny antona tonga ny dada iavana ampijanona le no nyjerevantsika hoe inona ny antony de ny amin'ny fahotany zanak'isy reny dako hoe karoka kely toko sy andiny ndray tsika aloha ovakitsika aiza moa zany ovakitsika aloha ny Isaia 2 de ny 6 sy ny 8 no ovakitsika kely vetivetika Isaia 2 aiza moa zany Isaia toko faharoa eny andiny fahenina sy ny fahavalo Isaia 2 de 6 ka hatramin'ny 8 fa efa nanariny taranaki Jakoba olonao ianao iny ny antony satria feno fanao avy tany antsinanana izy efa lasa mpanandro tahaka ny Filistina sady efa be zana bahiny mivadika ny zanak'Israely dikan'izany lasa nivadika mpanandro ny tany de feno volafotsy sy volamena sampiny dikan'izany sady tsy hita lany ny arenany ary ny tany de feno soavaly sady tsy hita isany kalesiny ny taniny de feno Andriamanitra tsy izy koa eo anatrehany asan'ny tany ho iankofany de izay nataony ratsan-tanany zay ny zava-doza nataony zanak'Israely tena loza mahatsirano nanompo sampy ny zanak'Israely zay na tonga ny Jeremia mpaminany nitsangana ny teny foana hoe tena mba nivereninareo fa tsy mety anio hoe tsy ndraraha nefa ny zareo a tezitra dada iava loza nanjao any zanak'Israely zava-doza mihitsy aloha tsika jery toko sy andiny anankiray indray aloha karoka kely indray aloha tsika aloha jery tenin'Andriamanitra indray tsika ato amin'ny Isaia toko voalohany Isaia toko voalohany andininy faefatra Isaia toko voalohany andininy faefatra eo tsika manomboka zany teny 5:10 zay no jerevantsika zany andininy faefatra 1:4 indrisy firenena mpanota olona mavesa-keloka taranina ka mpanao ratsy zanona ka mpanao meloka efa nafoian'ny ayava izy efa nanamavo ny ray masony Israely izy efa niodina izy mitanareo am'izao andiny 5 nahoana ny mbola te asiana ihany nareo noho izao fiodinanareo lalandavo zao miodina foana ny zanak'Israely eny ka aretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetrarehetra hatramin'ny faladika hatramin'ny loha de tsy misy zay tsy marary fa ratra sy dia kapoka sy fery vao tsy mbola voaporitra na voafe na voaleminy dilo ilo izy andiny 7 eno inge ty atezerany dada iavata amin'Israely ty ny taninareo de efa alao ny tanànanareo de voadotra tamin'ny hafa ny tany ny volenareo de lanin'ny fahavalo eo masonareo ary lao izy toy ny efa noravany fahavalo ary ziona zanakavavy de nilaozany tahaka ny trano ratsakazo tao anaty tanymboaloboka tsy tahaka ny fandriana miantona amin'ny mpiandro vola eo anaty tanymboalo voatango de tahaka ny tanàna tao fahirana rehatsika zakazaka ny andininy ndao ndreo ao amin'ny andiny 10 misy atra hojerevantsika kely ato hoe ahoana nge 7:10 14 aloha aleo 13 mihitsy ny eo amin'ny andiny aiza moa zany 13 eo am'izay le teny aza mitondra fanaty pony intsony fofona vavetaveta amiko zany ny voanombolana sy ny sabata sy ny fetsom-piangona tsy zakako intsony ny fivoriana masina feno aroaroam-paratsina ny voalohambolanareo sy ny fitaom-pivavahana reo de halany fanahiko mavesatra amiko zany ary de sasatra mihitsy ny ary amtondra azy ary raha mananty tananareo de hitapy maso tsy hijeranareo enina de manao vavaka be azy nareo tsy miainanareo feno ran'olona ny tananareo dada iava mihitsy miteny hoe tena tsy mety amiko tsony mihitsy nareo nanome conseil mo izy eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo hoe andanareo misasynareo de mba diovy ny teninareo esoritsy eo anolohan'ny masoko ny ratsy fonareo a mitsara fa aza manao ratsy
saingy tsy nataony zanak'Israely izy vomeary izy nanompo sampy ohatsika ny jery santionan-kely ndray karotsika kely teteny hoe vome ndray izy nanompo sampy ny teny izy araka izy angely izy iny zay jerevantsika kely araka ny bokony Jérémia 16 Jérémia 16 de 9 sy 9 ka hatramin'ny 18 Jérémia 16 amin'ny Jérémia 16 de 9 tezitra am'izay dada Iavasa Jérémia 16 9 de kitsika amin'ny kondiny fasivy zany fa izao nolazay ny ava tompony maro Andriamanitry ny Israely indro atsahatra amin'ity tany teo masonareo sy amin'ny andronareo ny feon'ny faly sy ny feo miravoravo de ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina sy ny maro samihafa zany ary raha mbaranao amin'ity feny ity zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao nahoana Iavana no laza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay fa inona moa no elikay ary inona no fahotanay zay nanontany tamin'ny ava Andriamanitray de lazao amin'ny hoe satria mba misesita be zany olona Israeliany eto miteny hoe fa naninony zay de hoy ino am'izay nona fizany razanareo aho Iava sy ny nanarany Andriamanikafa andiny faraiky ambin'ny folo io sy ny niankofany teo anatreny ary nafizany sy ny tsy nitandremany lalako ary ny teninareo koa de nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo fa ianareo ary samy mandeha araka ny ditry ny foratsinareo avokoa ka tsy mety miaino aho ka de oloako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo ary ihany no anomponareo Andriamanikafa andro aman'alina men'Andriamanitra didy am'izay satria io tadiavinareo de manompo Andriamanikafa am'izay nareo de zay natonga ny hoe bloqueny dada Iava am'izay fisorohana tsisy mahazo famelan-keloka atsony lasa makany hoe Andriamanitra nareo ndana mitady famelan-keloka any zay ny zavatra mipetraka amin'ity sary ty satria tsy hamindra fo aminareo ao zay ny efa ranon'izy zany am'izay ngamany zay mihitsy am'izay be dehibe zay teny zay teny efa ampy zay nanomboka hatramin'ny andininy fizy teo zany fa sivoka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo zany zay ny vakitsika teo zay fa tanterahany teny le izy hoe nanompo Andriamanikafa andro aman'alina le zanak'Israely tezitra am'izay Andriamanitra foanany am'izay ny fifandraisana aminy zay ny antony nanampany amin'ilay fisoronana tsy mety amiko tsony fiarana aminareo dada Iava rehefa nypiteny dada Iava ny fisoronana bloqué ny dikan'izay de ozy ny teny dada Iava hoe io tsy azo anampiana ary io tsy azo any esorana fa izy mihitsy no ny teny io hoe tsy azo atao tsony ty ka rehefa tsy azo atao tsony io de tsy azonao atao tsony zany mikitikitika an'io satria rehefa bloqué zany fisoronana zany de mpanota daholo zay mipetraka ao anatin'io zany hoe zay adala tsisy saina rehetrarehetra zany manomboketo de mbola mitandrina didifolo ihany nefa ny dada Iava efa ny teny hoe tsy mety tsony io halako hatrany amin'ny fanaovanareo an'io ary maty isy ampaminany ny taoriana zay ary tsisy tenina vokany tsony ary tsy misy mihitsy mpaminany ny laza am'izay teteoriny hoe ao fa vahako indray zany teny zany fa verako ny anareo manao tsisy tsony efa bloqué ny dada Iava de bloqué tsisy afaka namatsony nanomboka teo de tsisy afaka nanao fanatitra tsony zanak'Israely feny ataotsika sary zany le izy aleotsy atao safy mijara mijaly eny amin'ny radio fa aloha ataoko teny ihany izy nompiteny dada Iava zany ny lalàna ny fisoronana bloqué tsy azo idirana sans interdit midika zany fa zay mipetraka ao anatin'ny didifolo rehetra rehetra nanomboka tamin'izay fotoana nisy anteny zay mandaka zao tsika amin'ny teny zao ny mpitandrina didifolo rehetra rehetra de mpanota daholo eo mason'io Andriamanitra io zany mahatonga ny vavanareo rehetra rehetra ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka miantso Jesosy Jésus Jesus teny hoe mpanotinareo satria maninona tsisy tsony ny famelan-keloko ho anareko nareo ny tetandrina didifolo eo nambakain'ny iny le hoe andeha volana angalakatsaka
Efa tany mivesezy ka re vesezy miala tsiny am'izay mihinan-kanina am'izao le zao rehefa nakany mivesezy ka re veseny eny amin'ny tanety hitany besiny mare de hita teo le zavatra ohatran'izany io sary tena ratsy be ny sary a fa izao le zavatra zao e io nareo miariary milaza fampanota satria rafitra tsy azo idirana no idirana nareo na ampidiry ny devoly amy zavatra tsy azo ampidirana tsy azo idirana nareo dada iava zao ve no mibloke tsy azo atao tia de tsy tahotra tsenitsy nareo mbola mitsofoka ao ihany tena mahatsiravina zany fahatezerana amrehetra manjoanareo am'izany sary zany matoa ny bloke ny dada iava io de tsy azo atao tsony mitsofoka ao satria tsisy tsony ny famelan-kelika ho azonao ka nao iny ianao zany mbola hitsofoka ao io ny fanaporofona fa dada iavany nandravan'le didifolo voalohany iahosoa fotsiny a nonanao ny confirmation teo amin'ny fijaliana miray saina tsara izy mianaka fa tsisy an'izany misaraka zany miray saina tsara mihitsy ary ny confirmeny zanany teo ambony azy fijaliana mihitsy le izy zany mahatonga na miteny hoe aza mba miteny an'izany hoe ny apôstôly no mampitandrana didifolo fa te ady amin'io dada mararia iava io ary aza mamanendrikendrika ny apôstôly zany fa tsisy apôstôly anao an'izany le zanak'andriamanitra misy ary no miteny hoe aza nampina ny teny de aza ny esorana ny teny mbola avy am'le zanaka atsika rehefa aveo de hiditra amin'ny apôstôly valoatsika aloha jerevantsika tsara le histoara raha vo ny tapena ny dada iavana ny sakana tsy navela idina tsony ny fisorana le didifolo nefa tsy azo nampiana tsy azo ny esorana de otorina miaty toko fefatra andininy faharoa reo vakitsika dikazay a tsy misy nina azonao atao tsony bloke tanteraka ny lalàna makany amin'ny didifolo satria tsy azo atao nininina io tsy azo nampiana io a tsy azo ny esorana io eo nefa ny atantsika ny adalàny zay miantso jesosy jesoa rehetrarehetra natainginy zareo ao am'izay jesosy eo amin'io plasy levidikosy toko fenina ambiny folo io nefa ny lalàna miteny hoe aza nampiana aza ny esorana fa tena saky ny jesosy jesoa mihitsy ny mitaingina eo amin'ny levidikosy toko fenina ambiny folo izy ny dikan'izay iza io jesosy jesoanao io fa zany tsy fanaratsiana fa fahatongava-tsaina fivepoka amin'ny pomba atomika na mba manaraka vaovao amin'ny LCI de manaraka vaovao amin'ny France 24 na manaraka vaovao amin'ny France Info na nareo daolo ny vaovao rehetrarehetra any fa ny tenin'ny Elia tanteraka tsy maintsy miatra daholo amin'ity planeta terre nareo ty meno ihany ny tenin'ny demony de hitanareo ny afarany lalakale anareo zany efa manaprofo e Deutéronome toko fefatra andininy voalohany sy ny faharoa andininy faharoa vetrany aza ampianareo ny teny sy andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitra reo zay andidiko anareo io didiny dada iava io zany a sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana zay ny didiny dada iava zany tsy azonao atao manampy an'io a ary tsy azonao atao a ny manaisotra an'io nefa ntsika mahita fa mibloke ny dada iava le fiesorana nony amin'izy sady tsy azo anampiana tsy azo any esorana nefa ny bloke ny dada iava le fiesorana de tsy azo atao tso zany miditra ny dikan'izay satria zay mitandrina an'io zany de ho mpanota mandrak'izay satria tsisy fanafana amin'ny fahotany tso bloke ny dada iava le mpanomena azy mihitsy lay andriamanitra abrahama mihitsy no ny bloke hoe tsy azonareo atao tso ny miditra ato dikan'izany profo mivongana be fa tsy mety tso na ho an'ny israelianina aza ny mitandrina ny didifolo sy lalàna Mose fa tande manora teny ho mpanota zay mitsofoka ao zany hoe mitsotsotsotro ohatra ny teny amin'ny devoly hoe bataony izy ry devoly de etomody any aminareo zany dikan'izany tsy mbe mitsotsotro ny volato sy mare fosany izy fa tena mitsotsotsotra ho eny am-pelatana ny devoly satria ho lasa mpanota zay mitsofoka ao de voaporofonareo nyvavanareo tokoa inge satria nareo mihitsy zao no miteny hoe mpanota tsy mendrika e mpanota matevikoditra e ary samy miady ho mpanota daholo nareo ka noho ny ambe didifolo eko voaka nyvavanareo le izy
mahafinaritra be ny manao rivotra marina, tena mahafinaritra be reto zany Elias zany e. Ozy ny hoe ianao koa ohatra midoka ny tenanao, fizandray no doka afaka eto raha tsy izay ihany aminao. Zany no mitondra an'izao fampianarana mamonjy anao zao ka tsy mandoka ny Yahosoa ihany dikan'izany, satria rehefa mandoka ny tenako a Yahosoa no dokafako amin'izany, satria zasy Yahosoa raha ihany zay. Ny asany ihany zao ataoko zao, mamonjy anareo. Zay ny famarinana. Ary hamonjy anareo koa ny tanjona hatramin'ny farany. Iny nefa ny zavatra nitranga reo olona. Fahotana mahatsiravina anankiray no batain'le mpitondra fivavahana zay mpiantso Jesosy, Jesoa. Izany Jesosy sy ny Jesoa zany dia napetrany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy toko faha 12 hoe io indray hono zao ny fanatitra ataontsika io. Levitikosy toko faha 12 natsofiny ao io Jesosy, Jesoa io. Aza mandainga mihitsy nareo ry mpitondra fivavahana fa zany io nataonareo. Ary aza mianatra mamaly ary ohatra ka maheno aby hoe tsitsy aza mandainga. Aiza nampidiranareo tsy eo amin'ny plazy io. Hoe nataon'le zanak'Andriamanitra, mbola zay fa zanak'Andriamanitra fa tsy izy akory tsisy niteraka an'iny zany a. Ny Andriamanitra Abrahama tsy niteraka an'iny zany fa aza miteniteny foana. Ny nateraky ny Andriamanitra Abrahama zay atao hoe iahavanana hoe Yahosoa naterany. Nalainy reto olona reto ny Andriamanitra tsy dia napirany eo amin'ny plasin'ny Levitikosy toko faha 12 dia araka ny teny Jeremia ilay vakitsika teo hoe nanompo Andriamanitra ry zareo, nanompo Andriamanitra tsizy ry zareo. Io le izy fa natsofony teo amin'ny Levitikosy toko faha 12 mihitsy ny aza le Andriamanitra tsizy. Zava-doza amina tambo ale ty nataonareo ty e. Nen'le hafa firenena tsy mba hoe nanompo Andriamanitra tsizy fotsiny, fa ny batainy mihitsy le Andriamanitra tsizy natsofiny amin'ny Levitikosy toko faha 12. Tena sacrilége ozy ny katolika romanina, fahotana mahafaty ozy ny protestanta, tsy haiko tsony zay filazana anazy. Tena zava-doza amina tambo nataonareo olombelona. Nefa tsika vao avy nahita ny lalàna teo hoe lalàna io tsy azo amapila, tsy azo anesorana. Dia vitanareo mihitsy nanampy an'izy hoe rehefa hitareo fa bloqué avy hatrany le fisorohana dia nybatainareo le Jesosy, Jesoa natsofoko nareo ao. Tena olombelona tena mahavita ny antsy tamin'ny dada Iava. Lozika be le bomba atomika sy le bomba nucléaire hipoaka, nareo ihany naniry an'iziny e. Zana te miantso polisy. Tadoloza be mihitsy ianao manao akasiparana ny dada Iava dia miantso indray ny Andriamanitra vonjeo zay nefa ianao ty mankasika anazy. Tena zava-doza mihitsy ny ty mitsanga tena. Iny zao ny fandraisany miantso polisy amin'izany. Nareo le mivavaka ny tiako teneny, mivavaka ny Andriamanitra raisinareo ny baiboly Andriamanitra, nefa zava-doza nataonareo, zavatra matezitra n'Andriamanitra nataonareo dia miantso Andriamanitra nareo. Pakasika an'Andriamanitra mihitsy tena izy. Ireo miantso polisy. Zay ndao na mitenareo aza mba mivavaka tsao fa tsy mety tsony ataonareo. Zany nataonao mpitondra fivavahana, zany nataonao. Any amin'ny lalana tsizy mihitsy nataonao. Zava-doza amina tambo mihitsy. Zay le hoe ny Andriamanitra Abrahama mihitsy ny bloqué an'io fisorohan'io ary dikan'izay rafy izy ny dikan'izay satria vao bloqué ny fisorohana, vao janona ny anankiray dia miara-mijanona daholo izy rehetra. Satria sady tsy azo amapina io ny tsy azo anesorana vao nivakitsika teo. Ka raha vao bloqué ny anankiray, bloqué daholo izy rehetra. Rava daholo izy rehetra ny dikan'izay. Saingy nataon'le hafa firenena rehetrarehetra kosany na alain'le Jesosy zay tena mpandrava olona manipy any amin'ny hery, na tsofiny eo amin'ny boky ny Levitikosy toko faha 12, fa sady fandika-ndalàna no fanaovana mampatezitra ny dada Iava, satria dada Iava ry miteny aza nampiana aza nesoana, dada Iava ny bloqué n'le fisoana, fa vitany hafa firenena zay tsy hoe izy nanao anazy napiditra n'le fisoana indray ary ny sinoa ny vatan'olombelona, le vatana omby sy ondritry
sy osy teo. Tena mpiantsy ady amin'Andriamanitra mihitsy nareo. De tsy raha latahotra ve nareo mangatahmafy rehefa mipoaka ny bomba tsy andeny amin'ny tranonareo any iny bomba mandehandeha any iny. Mangatahmafy. Mbo miteny mihitsy ny Elia e. Gravy anie ty sary mandeha ty hoa tena atezerana mahatsiravina nge ty mandeha ty. Ary lôzika be ty Madagasikara ty raha fay. Atria eto mihitsy ny lehibe ny tena fanaovana an'izany adalàna zany. Mba mivavabavaka ihany ny olona rehetra tany amin'ny faritany izay tany ampitan-dranomasina zany. Tany Togo, tany Comore. Satria mba misy mpivavabavaka miantso an'i Jesosy ihany sasany ihany. Ny vitsy an'izy. Ohatran'izany koa ny tany Inde. Fa ny teto Madagasikara tena sady miseho rôle amin'izy, miseho matanjaka mihitsy, miseho mahiten'Andriamanitra mihitsy. Nefa ny rehefa tonga amin'izay Elia apokaty daholo ny entinareo teo. Ina zao ny entinareo anoerana an'ity teny ity? Ina indray no ketrehan'ny lohanareo entinareo manohitra an'izao teny zao? Ina ny ahafanareo manohitra an'izany hoe rehefa nravany daday avana izy mipiteny sakana tsy mahazo manao tsony. An'izany fihesoroana zany, ahoana nareo navitany nanao hoe ty Jesosy ty indray nanao an'ity zavatra ty ohatran'izao. Tena mahampimehy be mihitsy le sary nataonareo. Mpamon'olona any amin'ny elo. Izay vao teny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ireo mpitondra fivavahana. Tsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Fa dia hitanareo koa nefa ny anjoanareo. Za miantso any olombelona rehetra miverena amin'izay. Andao anatona ny Elia nareo. Vonjeo ny fanahinareo. Tonga Elia ty hitondra nareo any amin'ny lanitra manapa-hevitra. Aza matahotra an'ireo olona mpalotareo nareo. Matahora ny Ehosoa. Matahora ny dada Iavana. Zay no atahorana fa tsy olombelona mety maty nampianatra ny zavatra tsy marina sady tena raha tsy manjary mihitsy nampianarana anareo. Namorika anareo hatramin'ny farany mihitsy indreo. Tsy mety mihitsy n'izao sahatra famatsy. Jerevy io teny io miara-mita ngintsika e. Miara-mijery ngintsika e. Dia tokony ho tonga saina za nge tsy namorony e. Miarana maki soratra masina tsika. Ahoana ny hevitra anao? Tsy mbo nosorena tokoa ve ianao hoe ay ve za rehefa bloqué ty dia ahoana izay ny tadiavina anao any kosany? Sa tsy nataony hafa firenena? Amin'izay mbola nanonao foana anay. Dada Iavana bloqué tsy azo atao tsony. Vitany hafa firenena hoe andao hoe batainy ty Andriamanitra tsisy dia tsy foy aho. Fakasiana an'io Andriamanitra io tena. Ay. Fakasiana. Eo anatrehan'izany sariny izany indrindra zany. Hitantsika mihitsy ny hoe dada Iavana mihitsy ny no nandrava izany didy folo sy lana Moseva izany voalohany indrindra. Satria bloqué ny fisoronana. Izy nanao an'izay voalohany indrindra. Nanomboka teo zany dia efa fantatra fa ravany mihitsy ny didy folo satria matoa tsy navela ny dirana tsony. Dia ho ravana ny dikan'izay. Tsy azo atao tsony miditra ao. Ary dada Iavana tsy mba olona ka handaingana zanak'olombelona ka hanenina. Fa rehefa anteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany. Bloqué hatramin'ny farany io. Numérie 23 19 nefa kitsika ny ty teny ty. Numérie 23 19 Numérie 23 19 Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hoefainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Zay io dada Iavana io zany tsy mba tahaka an'olombelona ka hoe hivadibady dela na hanovanova zavatra. Fa rehefa niteny izy hoe bloqué dia bloqué hatramin'ny farany zay. Bloqué tsy azo kasena tsony io. Tsy mba ohatranao hoe bloqué dia débloqué, bloqué débloqué. Ianao olombelona manao an'izany. Fa izy rehefa niteny hoe bloqué dia hatramin'ny farany io bloqué io. Tsy azo kitena tsony. Fa olombelona iza zany no sany kitikitika an'ilay teniny ka nandravany iny teny iny. Anjaranao mieritreritra fa adversaire io. Adversaire ny Andriamanitra Abrahama ilay napiditra hoe ampidiro an'ity Andriamanitra tsisy tendray ao amin'io plasy io e. Adversaire io. Raha mbola hiaraka amin'io ihany ianao dia asakasaka anao. Efa nomeko anao ny lalana hoe Iavana amin'izay arahana manomboka izao. Andao hiaraka aminy. Manaraha ny Elia. Ho any amin'ny Ehosoantsika. Ho any amin'ny dada Iavatsika.
mazava be zao teny zao. Ka rehefa ny bloke ny dada iava io fisolonan io, zay rehetra miditra ao mpanota daholo, de rehefa mpanota anao de tsy mihinanao Andriamanitra fa ny devolony miainanao, de io tokoa zay niditra tao nanaonao foana tonga hatrany hoe mibatainy le Andriamanitra tsy izy iny de napetrany eo am'plasy ny fisolonana. Levitikosy toko faina ambin'ny folo. De ianao ve eritreritra hoe tsy atezerana be ny eo amin'ny dada iava am'izao itenenantsika zao. Itenenako moa fa tsy anao. Tena mitehanao mihitsy na fa tonga amin'ny atezerana faratampony. De hoe rehefa nitapahany dada iava de tsy misy nizaniza mahazo mikitikidika an'intsony. Fa zay mitsofoka ao de tena mpanota. De jereo am'izay ao le Andriamanitra tsitsy natsofoka ny olombelona ataonay. Miantsy ady amin'ny dada iava. Zavatozy zany. Ka faranatsika kely aloha zany fa mazava be mihitsy ny hoe dada iava mihitsy le Andriamanitra Abrahama mihitsy no nampitsahatra ny fisoronana. Rava izy ny dikan'izay satria maninona tsy azo atao nininona ntsony io. Ary noho ny am'izay sary izay indrindra satria efa tsy afaka atao nininona ntsony io didy fosy lana Mose io. Zay indrindra no natongavany zanany. Ary ny mision zanany dia nyravany io mikonfirme ilay nataony dadany hoe blokena ary tsy azo ampiasaina ntsony dia ny fantsihany teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka amin'izay ny fanekena vaovao satria ilay fanekena didy folo hoan'ny zanak'Israely tsy azo atao nininona ntsony. Ko atao inona tokoa sady efa sady tsy azo atao nininona normalina tsy maintsy potehina. Zay ny hoe aza mamanendrikendrika ilay zanak'Andriamanitra io nampitandrina didy folo fizy mianaka amin'ray saina tsara. Ary aza mamanendrika hoe ny apôstôly nampitandrina didy folo. Fa apôstôly izy any say ady amin'io dada iava io. Izy alaveny no bloqué. Ka izy misy apôstôly amany iny ny tena izy. Ny zanany aza tsy sanikitika an'iny mihitsy na ny kely aza. Ka rehefa ny dada no ny bloqué izy tsy olombelona ka andaingy fa rehefa ny bloqué ny fisinoana bloqué hatramin'ny farany. Satria izy tsy mba olombelona ka andaingy. Ary ny zanany tsy namahany zany sahazany mihitsy fa ny zanany aza voamay ny vonoiny teo amin'ny hazo fijaliana mba hipetraka ny fanekena vaovao. Satria ilay fanekena voalohany teny didy folo efa ny vonoiny dada iava tanalohany fotoana tsy azo hidirana ntsony. Ka mba tonga hipetrahan'ilay fanekena vaovao dia tsy maintsy potehina ilay teo aloha. Zany no mahatonga ny hoe tsy misy olona na fahefana mahazo mandika ny teny dada iava. Ka rehefa dada iava nandravany iny hoe tsy azo atao ntsony ny fisoloana. Raha vao tsy azo atao mantsy ny fisoloana rava ny didy fosy lana Mose ny dikan'izay. Potika izy ny dikan'izay. Satria ny fisoloana ny fototry ny lalàna. Ka raha vao potika ny fisoloana tena Levitikosy 9:2 manontolo igny izy ny potika izany. Ka raha vao rava ny Levitikosy toko 9:2 manontolo tsy azo mampila nefa eo tsy azo inesoana. Dia matoy izany ny potehiny dada iava izy ray manontolo hoe miala daholo izy ray manontolo ny dikan'izay tsy azo atao ntsony ny mipetraka ao. Fanontaniana farany hoe iza nandravan'ilay didy folo zany tsy lalàna Mose. Ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy iavano anarany. Meko teo ny toko sy andininy. Noho izany miantso anao Eliasa dia maranako ny teniko andao any amin'ny Yahosoa. Fa Yahosoa amin'izay nanamarina ny fanampotenana izy io teo amin'ny hazo fijaliana natao hitany zao tontolo izao amin'izay ny teny dada iava hoe tsy azo atao ntsony miditra eto. Dia nentiny Yahosoa amin'izay ny fandravana an'io teo amin'izy teo amin'ny hazo fijaliana novonomy teo ny didy folo sy ny lalàna Mose. Lesona antsika indray zay ho amin'ny rapitso fa ny androany faranantsika eo aloha ny androany. Atoika fahavoaranareo tsara rapitso zany dia hoe inona nataon'ilay zanany manoloana izany nataon'ny dadany izany iava. Efa meko ny valiny novonomy teo amin'ny hazo fijaliana ilay didy folo satria ny dadany nandravany voalohany dia ny ravany confirme teo amin'ny hazo fijaliana amin'izay zany ka tena famonjeny zany. Ary zay manaraka an'izao teny izao tena avitra izy. Aveko tsara indray mandeha ny teny sao tsy tadidinareo tsara hoe izy zany nandravany didy folo sy lalàna Mose voalohany indrindra. Dia ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy ilay dadan'ilay atao hoe Yahosoa, izy no namono ny voalohany indrindra araka ny boky Nisia toko 2:20 andininy 7. Rava ny didy folo ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy nandrava azy voalohany iavano anarany. Farana ny teny miaraka hivavaka indray tsika
ho amin'ny famaranana sy ny fampianarana izany. Sotra betsaka dadamala iayavao, sotrany amin'ny teny sy ny fananarana, ary ny teny mahatonga saina avy any amin'ny lantilanta avy any aminao, fanomenao mihitsy ny teny mba ho fantatry ny olona fa tena diso lalana izy rehetrarehetra. Tena nakany amin'ny lalana ny taritiny devoly daholo ny olona rehetrarehetra. Andro ny famonjena azy sao tady, tonga Elia ny rahanao, voalaza araka ny teninao, efa nampitondrainao ny mpaminany ny teny mikasika. Tonga n'izany famonjena izany amin'ny alalan'ny Elia, famerenana ny ray amin'ny zanany dia ny fony ray amin'ny zanany, ary famerenana ny fony zanany amin'ny rainy. Zao ataoko izao zany. Vonjeo ny olona dada malala iayavao, vonjeo ny olona mba ho tafaverina soany aminao, avoty ny fanahy izay mitady fanavotana, ho tafaverina soamantsarany aminao dada malala iayavao, mba ho tonga saina daholo anie izay mandre any Elia, ho tonga saina daholo izay mandre an'izao fahamarinana aseho izao. Dada iayavao, ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra manakizay. Sotra betsaka eo soany amin'izay rehetra fahefana nomenao aho, hitondrasako an'izany teny rehetra izany. Voninahitra ho anao dada iayavao malala, tahaka izany koa anao Yehosoa malala, ary aminaranao Yehosoa anaovana ny teny rehetra. Halleluia, amen. Dia mirary isotsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fiarahantsika manaraka andrea.